efa le miaravatsika tsirairay aby ndray am'izao fotoana zao a izay rehetra tafavory a ianao zao tenin'andriamanitra zao a tenin'andriamanitra zay rahanao fandarana andramoka izao a izay miainga avy eto frantsa de renesitsika kosa maneran-tany de manolona ny fiadanany tompo a ho amintsika tsirairay avy mialohan'ny zavatra rehetra aloha de hivavakasika ho an'ny tenin'andriamanitra aorina zany de mira anakiretsika mialohan'ny idirantsika amin'ny tenin'andriamanitra vavakarsika naizanaiza toerana misy anao de andao a anondrika alohantsikatsika hivavaka jesosy amisotra anao zay satria no ny fahasoavanao a de tafavory eto ndray zay tafavory eto ndray zay jesosy a iaino ny feo anao tafavory eto ndray zay jesosy a iaino ny afatra avy aminao ampahiresina amin'ny alala miteninao mitenenina tompo fa voninkianao anao zay oka mifonay ho tany lonaka ny riny zany miteninao zany ary oka jesosy malala ninina nizaniza manana fo karakaina ampiavoany ity de irotsaka takany ranonando amotony tany zany miteninao zany ka tonga ny fiainanay ho vokatra tonga ny fiainanay ho vokatra ka amin'ny alala mitenin'andriamanitra de ho vokatra ndray ny fiainanay amin'ny alala mitenin'andriamanitra de ho velona ndray ny fanatenan'ny olona amin'ny alala mitenin'andriamanitra de ho sitrana ndray ny aretina rehetra misy sotra Jesosy manara de mosy satana kosa de afatotra amin'ny rano mahery tsy afaka neligelona izany tenin'andriamanitra izany misy sotra Jesosy io amen antsika mahina anankiray a etsika irana hiderantsika an'andriamanitra am'izao fotoana zao a de ndeto atsika izany ira mafinary zany hoe fiderana etsika anambaratsika eto androany fa mila ny fanatrehan'andriamanitra tsika na rovina kamelazany tena androany zany iary hira aminay a ianareo am'izao fotoana zao mino atompo mino faentina namena tahaka ntsaka misy olona am'izao fotoana zao
olona tena volazy zao tontolo zao mihitsy fa mahitan'izao fandaran'izao ianao zay sitsikasika n'izany olona izany dia ampafantaro azy fa tsy misy senasena ny zavatra zay mataro tenany fa antsinao isanandro manana miantso olona ianao androany miantso olona tena maditra ianao miantso olona tena ny amin'izao tontolo zao ianao fa hotonava ny fiainanao hotamanao zany fiainan'izany olona zany dia iova am'izay manokaroany miantso olona rehetra vaminavamy mihitsy amnavalo zao rehetra zao miantso hotokana amin'ny tanandriamanitra zao fotoan'izao faetiana rifoko manjaka narantamina sanatawira nidera nana Alléluia. Mety misy fotoantsika tsy dia zatra mihaino ngamba nihira tahaka izany dia mety gatsika fa nefa te sitina ny sainao anefa fa amin'ity ny olona namorona ny hira iny dia nanana zavatra tokoa tao am-pony rehefa namorona ireny hira ireny ary rehefa hira nataontsika nandratan'Andriamanitra dia nandratantsika n'Andriamanitra ary tsika atao mihitsy mideran'Andriamanitra amin'ny karazana hira rehetra izay manome voninahitra an'Andriamanitra. Andohantsika amaky ten'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao. Amaky ten'Andriamanitra tsika ka ny ten'Andriamanitra izay hovakintsika dia ao amin'ny asan'ny apôstôly. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko fahatelo ka hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy enina ambin'ny folo any fa hovakintsika tsikelikely angalantsika ny afatr'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ny nasitrana an'i Petera n'ilay lehilahy naleha tongotra sy ny toriteny nataony tamin'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Petera sy Jaona niakatra hoe hoakianja amin'ny tempoly tamin'ny ora fasivy fitopim-pavahana. Ary nisy nitondra lehilahy naleha mitongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrany isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ilay atao hoe itsara endrika mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. Noho nahita an'i Petera sy Jaona nefa hiditra teo an-kianjan'ny tempoly izy dia nangataka mba homeny fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay. Dia nibanjina azy roa lahy izy tahaka ny satria nanantena azo zavatra taminy andiny fahenina fa ho Petera tsy manana volafotsy na volamena fa zay ananako nomeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny taniny ankavanana raha lehilahy dia natsangany dia natanjaka miaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny ary niatsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ny ara-niditra tamin'ny eo an-kianjan'ny tempoly nitsangatsangana niatsambontsambotra sady nidera an'Andriamanitra. Halleloia. Hotoizantsika ny toy ny tenin'Andriamanitra fa lesona anankiroa mantsy samihafa no raisitsika anatin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Teto zany dia nisy lehilahy anankiray manana fomba fiainana efa mahazatra, manana fomba fiainana efa tsy niova intsony ary tsy tokony hiova intsony. Hatrany an-kibon-dreny ity lehilahy ity dia naleha mitongotra hatrany an-kibon-dreny. Zany hoe
atrany ekibondreniny a ary tsy manana tsy tokony amina fanantenana itsony rehefa tsy tokony amina fanantenana tsony le lasana bavamalala tsy tokony iova tsony zany ny fiainany rehefa tsy tokony iova tsony ny fiainany a dia rehefa tsy tokony iova tsony ny fiainany a so ihany fanandalo ny mpanompon'andriamanitra so ihany a fanandalo ny mpanompon'andriamanitra rehefa nandalo ny mpanompon'andriamanitra dia io olona eo fa zatra mijanona eo a io olona eo fa apetraky ny olona eo fotsiny izy io a mba haninony mba hangataka fiantrana eo anoloana vavahady anankiray vavahadina tanàna anankiray tepony anankiray izay mifamezivezy eo ny olona mpanan-karena ny olona manan-katao mifamezivezy lasana bavamalala rehefa mifamezivezy eo ny olona azo antoka fa tsy misy olona mihitsy angataka tsy misy olona mihitsy angataka fiantrana ohatra andeha angataka ka hoeny amin'ny toerana feno olona mahantra ohatra anazy ihany iza moa ny amme fa tsy maintsy eny amin'ny toerana tsy maintsy eny amin'ny toerana raha lasana bavamalala izay ifamoivoizan'ny olona manan-katao manan-katolotra manan-komena dia teny olona io no napetraka rehefa teny olona io no napetraka dia nandeha amin'izay a nandalo izy roa lahy dia nanantena be mihitsy ny olona io fa io taka ny olona isan'andro a izay afaka manome zavatra ity izy mirahalahy ty satria zay mandalo hoe dia manome ary ty lehilahy ty dia velona afaka ny velona izy na dia nale mitombotra ary fa mivelona amin'ny fiantrana mivelona amin'ny fiantrana zay omen'ny olona mivelona amin'ny fiantrana izay omen'ny olona teto raha lasana bavamalala dia nijanona tokoa izy roa lahy ary rehefa nahitana izy roa lahy tonga izy Petera sy John dia nibanjina dia nanantena zavatra dia ozy izy roa lahy hoe nanantena mba omena fiantrana ozy izy ary Petera sy John nibanjina azy ka nanao hoe mijere anay halleloia mijere anay misy zavatra ety aminay fa mijere anay tahitsika tsara angamba i Mosesy raha lasana bavamalala fa i Mosesy a rehefa avy tao amin'ny avy tany atendrombohatra niona tamin'Andriamanitra nifandray tamin'Andriamanitra nandritra ny 9 andro sy 7 alina ny fady anina ny resaka tamin'Andriamanitra ny fanakalo-hevitra nandray zavatra avy amin'Andriamanitra dia zao ny zavatra nitranga rehefa nidina avy eny Mosesy a dia inona ny zavatra nitranga tsy nahavita nijery azy ny zanak'Israely tsy nahavita nijery azy ny zanak'Israely satria nahoana satria namirapiratra teny amin'ny Mosesy ny voninahitr'Andriamanitra dia tsy hainy ho jereny misy zavatra eny amintsika eny raha lasana bavamalala misy zavatra izay afaka ho hita eny amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny olona miara-mandeha amin'Andriamanitra dia misy zavatra afaka hita eny aminy dia zany ny zavatra natao teto zay ny zavatra nitenen'izy mirahalahy teto nanoro hevitra izy manao hoe mijere anay alleloia dia nijery le lehilahy ary ty lahy ty rehefa nijery azy dia nanantena izy raha lasana bavamalala nanantena izy hoe isy zavatra ngeza be reto Petera sy John reto zany tsy taka ny olona rehetra isan'andro hoe mandalo dia manome fa nisy fiomakomanana mijere anay dia nanantena ty lehilahy ty fa hanome zavatra ngeza be mihitsy ny Petera sy John ny andrandra dia nijery fa zao ny ten'izy roa lahy nanao hoe tsy manana vola fotsy na volamena teo ohatra diso fanantenana le rahalahy tsy manana vola fotsy na volamena homenanao zay nefa ty lehilahy ty dia niandry vola fotsy sy volamena sy varahana izay afaka nomeny olona niandry zavatra azo tsapain-tanana nandritra ny andro ny ainany ty lehilahy ty vola fotsy a sy volamena farantsa vola fotsy a farantsa volamena afaka omenany ty lehilahy ty dia afaka mahasoa ny fiainany dia mahafa-po azy zay eto lehilahy ohatra saika diso fanantenana hoe retolo reto koa ohatra be fetsiketsena mijerea sy ny sisy nefa tsy manana vola fotsy volamena fa inona zany ny azoko antenaina aminareo lasana bavamalala za te ampahery anao androandry fa raha mitodika amina mpanompon'Andriamanitra ianao dia aza mitodika manantena vola fotsy sy volamena matetika sika tsy indre mandeha tsy indroa ary mino fa mpanompon'Andriamanitra reny dia antefany zany zavatra zany matetika misy olona rehefa mahita asa fitoriana matetika rehefa mahitanao hoe mampahery olona dia misy olona misy tena tsy omena tsiny aloha le olona eto zany tsy akametsiny
fa tsy omena tsiny mihitsy le olona fa misy olona misy to de mavita miteny pastero ramarado mba omeo vola ohatry zao zay omeo fiantrana ohatry zao zay za aloha tsy mametsiny ny olona ohatry reny rehefa mafy nge fiainan'io raha lasana bamalala mafy voaporitra angetsika fa za te teny aminao androany a fa ny mpanompon'andriamanitra tsy manana vola fotsy na volamena ny olona mpanao asa soa reny le mpanao politika reny le olona mpanefoefo reny a tena manana vola fotsy na volamena ary reny daholo nandalo teo amin'ny vavadiny tsara endrika hatramin'izay ary zay ny nazatra ny ty lehilahy ty lehilahy ty zaka voataiza tamin'ny vola fotsy sy volamena fa nale mitongotra mandrapahafaty fa soa ihany fa nandalo petera sy jaune mpanompon'andriamanitra feno fanahan'andriamanitra tsy manana volamena sy volafotsy soa ihany fa tsy volamena sy volafotsy ny teny aminy fa raha volamena sy volafotsy ny teny aminy de tahaka ny olona rehetra zay mifanena ty lehilahy ty amam-polo taonany izay tsy nampiova ny fiainana raha tsy nampamalana ny zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta de volazany tena andriamanitra velona nge zanak'Israely tany bolangilangina ny zanak'Israely tany nihinana ny tongolo nihinana heny fa zao andevony Egypta foana misy olona zany afaka tsy ova mihitsy ny fiainana fa meny olona fiantrana volamena volafotsy isan'andro fa mane mitongotra batainy olona eo am'vavadiny tsara endrika miaina amina fiantrana isan'andro androany za te hiteny aminao tsy ampy aminao tsolo ny fiantrana tsy ampy atsika ny fiantrany olona raha latsena bavamalala ary misy fetra ny fiantrany olona misy fetra ny vitany volamena sy ny volafotsy fa androandry manany zavatra omenanao koa ozy petera sy jaune hoe tsy manana volafotsy na volamena fa zay ananako no omeko anao za koa androany zay ananako de omeko anao fa za te teny aminao fa tsara lavitra no volamena sy volafotsy ny zavatra tany amin'izy roa lahy reto misy fetra ny rahalasana bavamalala ny vitany volamena sy ny volafotsy any volamena sy ny volafotsy ny lasana bavamalala tsy afaka higarantirany ininy vo fetra ny zavatra vitan'izany mamelona ny nofinao vitan'izany hividananao sakafo ataonao frais fa tsy afaka hividananao fiadanana tsy afaka hividananao fahafana tsy afaka mpitsangana ny tongotrao ny volamena sy ny volafotsy soa iandry fa tonga ny andro ny ty lehilahy ty ary tsika rehetra de samy manana an'izay fotoana zay a za androany te hampahery atsika rehetra zay mandalo ady za androany te hampahery atsika rehetrarehetrareto izay mandalo ady fa tsy maintsy ho avy ny andro anankiray hifanenanao fahasoavan'andriamanitra ary za te sitina ny sainao fa mety androany zany andro zany mety tsy apozinao mihitsy anao entoroteny zao ary zay mahafinaritra n'ity fotoana iarahantsika ty afaka mieno avokoa ny olombelona rehetra afaka tongy atao avokoa ny olona rehetrarehetra mety misy olona ny anatina eny ampiasana am'izao fotoana zao mety misy olona ny amin'ny hôpitaly am'izao fotoana zao mety misy olona ny aponja am'izao fotoana zao fa ny fandarana andramoka izao de fandarana tsy misy frontière tsy misy rindriny efatra fa afaka tonga naiza naiza androandry za koa tsy manana volafotsy sy volamena menanao fa zay ananako de omeko anao omeko anao maimai-pona omeko anao fifaliana omeko anao miaraka mitsodrano mihitsy satria nomenana maimai-pona koa zany filazantsara tsy amidy fanasitranana tsy amidy raha tsy anabavamalala fa omena maimai-pona ozy izy petera sy jaune za tsy manana volamena sy volafotsy fa zay ananako te omeko anao izy le saika diso fanantenana iny le lehilahy sika diso fanantenana iny trenke raha lasana bavamalala rehefa misy tsika miteny manao hoe raha natarado raha vavy mampiononao mba hitam-bavaka fa iona amina tompotrosy zay rapitso mila vola 2 millions 5 zay tsy maintsy anoraty zany zay mikatra de teny le olona amin'io hoe tsy meko tsino ah de teny le olona amin'io hoe mba omeo mba hampindramo 2 millions 5 zay fa homene rehefa hoarina fa mikatra nge zay raha tsisy an'io hoe zao koa na teninay hoe zao zay tsy afaka ame 2 millions 5 anao satria ny olona hitinay ambavaka tsara fantaritsika fa maromaro iandry ary ny fitopolisanjato ndray de olana rabola oaiza moa ny tany ari ampanompon'andriamanitra raha volany solution omenanao tsy mpanompon'andriamanitra ny ilainao fa mpanefoefo am'izay fotoana zay tsy mpanompon'andriamanitra ny ilainao am'izay fotoana zay fa mety filoha-pireneny de mandidy fitahinao anao fotsy makany amin'ny banky anao de mahazo vola fa za tsy manana volamena na volafotsy fa za zay ananako nomeko anao fa soavan'andriamanitra nomeko anao androany halleloia zavatra tany amin'ny petera sy jaune baiko teny fahefana
no zarainy tamin'ity lehilahy ty zao no teneniny za tsy manana volafotsy na volamena anao fa zay ananako nomeko anao amin'ny anarany jesosy kristy avany nazareta mitsangatsangana halleloia lehilahy sika diso fanantenana teo hoe fangatsy volamena angatsy volafotsy nahazo baiko nahazo teny feny fahefana nahazo hery teny tonga de niasa tany amin'ny fiainany volafotsy sy volamena lasana babalala manana ny vitany reny fa misy fetrany fa tety nisy teny tsy misy fetra amin'ny anarany jesosy avany nazareta mitsangatsangana halleloia telo eo niraisiny tamin'ny tanany le lehilahy de niraisiny tanany akavanina lehilahy ka natsangana de natanjaka le anaka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny nisy teny tety nisy baiko tety nampatanjaka an'le tongotra sy kitrokely nalemy hatrany akibondreny raha lasana bavamalala tety vonahity ty mpangataky ty ay me misy zavatra tsara no volafotsy sy volamena e afaka ho azoko e de ny fafahako mitsangana ny fafahako mandeha taka ny olona rehetra tsy batainy etsony a manomboka androany so ihany le tolo reto izy olo mpangataka io fa tsy nanana volafotsy na volamena za androany te teny aminao ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ny toriteny tsara no volafotsy sy ny vola aza diso ianao aza diso ianao androany aza diso fanantenana mety tokony andeha tady vola ianao zao a any efanatrosa tsy nahita letsona de sena tafahen'ny tenin'Andriamanitra za mitenao mipetra mihitsy aloha ianao fa mahasitrana ny toriteny manafaka trosa ny toriteny manangana ny toriteny raha lasana bavamalala tsara no volafotsy sy ny volamena zany ny ananako de omeko anao androany de raiso amin'ny anaran'i Jesosy raiso amin'ny anaran'i Jesosy io ke raha lasana bavamalala teneniko anao fa tadidiny lehilahy teo amin'ny fiainany za androany mety io lehilahy mety misy tadidiny daholo izy olona nanome zavatra tsara ty lahy ty maso malemy fa tsy jamba de hitany daholo de tsy maintsy tsaroany zao ianina nanome zavatra be deabe ohatry zao de tsarony foana iny olona iny fa za teteny aminao fa tsarony ty lehilahy ty mandra maty ny Petera sy Jona lay nitondra zavatra ambony karazana lavitra no ny volafotsy sy ny volamena de nitsangana izy fafantatrao ny zavatra nitsanga lasa izy nitsangatsangana ary zavatra mafinaritra be tety de zao tsangana izy de lasa nandenaka any boîte de nuit fa nitsangatsangana tsambotsambotra tena anaraka amin'ny Petera sy Jona de lasa izy nandeha nidiran'Andriamanitra tanatin'ny tempoly halleloia fandresena ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zany fandresena ho an'ny lanitra zany olona anankiray mitsangana olona efa tsy tokony hitsangana tsony fa natsangana nanampisany olona ny ampiangonana halleloia nanampisany olona mideran'Andriamanitra halleloia nafinaritra za tena raha teo amin'ny toeran'ity lehilahy ty a zay koa ny zavatra nataoko na de ho famezako fifaliana amin'ny Petera sy Jona fotsiny aza nefa ihany koa famezako voninahitra an'Andriamanitra lasy ty lehilahy ty ale misy olona vitsivitsy ohatran'io ao misy olona anankiray boka tamin'ireo ray tamin'ireo boka folo lahy mba nanao ohatran'io koa niverina mideran'Andriamanitra ry Bartimeo rehefa nisitrana tamin'ny fahatsambandry de nitsangana de nideran'Andriamanitra de nanaraka an' Jesosy ianao koa androany raha mitsangana ny fiainanao a ianao mety efa le batain'ny olona lava eo vavadiny tsara endrika miandro fiantrana isan'andro isan'andro fa raha mba mety reny fiainanao e dana mitsambotsambota dana mitsangatsangana de dana manompo an'Andriamanitra fa ny anangana an'Andriamanitra anao nge miantony avelomatsianga eny anompontsika an'Andriamanitra raha teo e hitantareo azy efa nitranga ihany koa Paoly koa nisendran'izay zavatra ohatray ary olona mitovy eka vakitsika kely amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 13 andiny fa 3 andiny fa 8 azafady ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra nale mitogotra tany akibondriany io ndray zany noverina ndray de mitovy mihitsy a mitovy amin'ny lehilahy teo tsara endrika ary samy mpanompon'Andriamanitra tena ampiasain'Andriamanitra ny fanina tamin'irety olona Paoly efa anatin'ny heriny tany akibondriany ka tsy afaka namindra izy naharehan'ny Paoly ny toriteny ary Paoly a noho ny mibanjina azy mafy teto zay zany Paoly ndray noho ny mibanjina azy de takatsika rehefa manao délivrance reny banjina azy mafy satria ao anatin'ny olona koa misy fanahy mibanjina misy fanahy mila ataon'ny Paoly mahita azy mibanjina halleloia de mibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana ho sitrany io lehilahy io mahafinaritra amin'ny alina fibajina amin'ny Paoly de hitan'ny Paoly hoe manam-pinoana ity olona ity za koa te teny aminao androany a mipanjiny ianao an'Andriamanitra mipanjiny ianao an'Andriamanitra de manana finoana fa raha hitan'i Jesosy fotsiny fa misy finoana anatinao ao iny ny avonjy anao
mila manam-pinoana ianao ditany paoly fa nanam-pinoana ty lehilahy ty nanam-pinoana nositraniny fa raha nalahy tsy nanam-pinoana nositraniny moa ty lehilahy tsy teositrana misy olona nge tsy teositrany e fa ty lehilahy ty tena naniry hatrany ekibondreniny a nalempitohy zany halleloia de teny tamin'ny feo mahery koa paoly takatenena petera sy jaona nanao hoe mijoroto tombotsao halleloia de ny atsambotsambotra le lehilahy nitsangatsangana fotoana fitsambotsamborona fisangatsanganana ndray androany za misy mily fa ny tokatrano any am'izao fotoanzao misy olona malematra ny ekibondrena mety misy ataony fiainana malemy mihitsy fa amin'ny anaran'i jesosy mitsangatsangana miatsambotsambory ianao a de mitsangatsangana ianao a fa tonga koa ny fotoananao androany tonga ny andronao androany halleloia de lasa nandeha sitrana koa io ny zavatra isotomakosainao androany de zao hosoran'andriamanitra ianao a raha tantanin'andriamanitra ny fiainanao a ka mifanena am'izao tenin'andriamanitra zao ianao tsy izahay fa ny tenin'andriamanitra zay hoentinay de hosoran'andriamanitra afaka anangana ny fiainanao tenin'andriamanitra toriteny koa nanangana ny fiainanay ary zany mahatonga anay hitoriteny koa androany satria mba irinay mba hisy olona koa hitsangana koa ny fiainana amin'ny alanany tenin'andriamanitra zao nisy zavatra nitranga teto vakitsika ny tenin'andriamanitra vita zany ny tapany voalohany le olona le niaina tamin'ny fiantrana lava teo a rehefa nandalo ny fahasoavan'andriamanitra de nahaina nararoatra de nitsangana rehefa mitenena hoe mibanjiny anay de nibanjina nakato de nanaiky de nitsangana de lasa nanaraka an'reto olona reto halleloia za maniry androany mba hisy olona koa tahaka zany meno an'ity tenin'andriamanitra maniry androany misy olona koa maheno an'izany toriteny zany androany de hitsangana ny fiainana zao raha lasana bavimalala any verina kely any amin'ny tantaran'ny petera sy jaona tsika amin'ny fahasivy amin'ny asany apôstoly toko fahateteo manao hoe any vahoaka rehetra nahita ary nitsangatsangana sy nideran'andriamanitra ary fatany tsara fa io le mipetraka teo vavahady tsara izy moa tsy mahafantatra an'io lehilahy io lehilahy io nge hatrany ekibondreniny anomboka tamin'izy mboakely ny lehibe adolatsento efa ny lehibe de zao teo foana izy tsisy tsy nahalala n'io lehilahy io ary fantatry ny olona tsara fa io le mipetraka teo vavahady tsara endrika de gaga ny olona sady talanjona fa zao ny tena zavatra nagaga teto andiny faraky amby folo ary ny azona amin'ny petera sy jaona satria le lehilahy io zany a tsy letiny saraka tamin'ny petera sy jaona tsony halleloia zany koa ngera lasana bavimalala mahafinaritra ny tempony zany lehilahy zany a tsy letiny saraka tamin'le olona mba nampiasain'andriamanitra nahitany soa de tazona amin'ny petera sy jaona de hitanao ohatra le manao bradesoa re miaraka amin'ny petera sy jaona izy niditra tao amin'ny tempoly de ndrohatra ny olona nanatinandro zareo ny olona nydrohatra anatinandro zareo a nananatanjona anankiray nanana heritreritra tany anatiny tany andiny faharoambe folo ary petera no nahita de namaly vahoaka hoe ry lehilahy israely nahoana ny talanjona am'izany ianareo anaona ny to mandinika anay to herinay fahamasinanay nanaovan'izany nanaovanay azo hafa mandeha teko zany le olona va ka lasa fanatika ny petera sy jaona am'izay hitanao lasa nahitany lehilahy sitrana de nanatona izy roalahy de mijery an'izy roalahy le hitanao le tena lasa lina amin'izy rahalahy le lasa le mijery anazy de lasa hoe tena mahery reto lehilahy reto oay petera sy jaona za tena teneniko anao fa raha efa nisy fakatsary tam'izany a tsy maintsy nandeha aloha ny selfie kely nalainy olona sary ary nataon'olona postera de nataony tao an-trano am'izay sary ny petera sy jaona zany ny efa rano io satria lasa tsy hitany reto olona reto inona nanangalana ny reto tamin'ny alalany inona tamin'ny anarany iza ny natonga an'izao zavatra zao fa tonga de petera sy jaona nitany de mijery teo izy lasa fanatika ny petera sy jaona tany amin'ny paoly ary mbola lasa lavitra am'izany everinatsika zay tantara zay rehefa ao doke jerentsika le tantarany paoly any amin'ny asany apôstoly toko fa efatra amby folo teo hoe neny paoly a noho ny sitrana le lehilahy mitsambontsambotra le tsambontsambotra andiny faraiky amby folo ka petera masy teto niaraka tamina aratsiny kely paoly niaraka tamin'ny barnabasy paoly sy barnabasy zany teto a niaraka tary petera sy jaona teto paoly sy barnabasy de nitsangana le lehilahy tao a listra de nandeha mitsambontsambotra de nitsangana andiny faraiky amby folo ary no nihitan'ny olona vahoaka betsaka zavatra nataony paoly tena nanatra ny feoan'izy tamin'ny fiteny likonia hoe likonia hoe efa nihidina mankaty amintsika andriamanitra maka ny endrik'olona hitanao teto zany de zao tonga de nampitoviany olona tamin'andriamanitra am'izay paoly sy barnabasy efa tonga eto andriamanitra efa tonga olofa eto amintsika andriamanitra
fantatsika tsara fa ny zanak'Israely lasa napamamalala dia ny anisan'ny olona mpanolo Andriamanitra farak'izay ora manolo Andriamanitra indrindra. Voalasy Mosesy niakatra tany an-tendrombohitra, vao tsy nivelona elaela Mosesy dia nanangana omby lahy kely volamena ny zanak'Israely ho tompona. Mora miala amin'Andriamanitra ny fony zanak'Israely ao anatin'ny fotoana fohy tsy takatry ny sainao mihitsy fa vetivety dia manolo Andriamanitra ny zanak'Israely. Ary anisan'ny namparen'Andriamanitra ka tonga n'Andriamanitra ny teny hoe mova ny firenena hozy izy mba efa nisy nanolo ny Andriamanitra. Raha lasa napavamalala ny olona rehefa bala ny tompony dia bala mandrakizay na maty na velona, fa ny zanak'Israely Jehova dia avy eo bala, Jehova dia avy eo omby lahy kely volamena. Vao misy zavatra kely tohatra tsy teo ny hanolony zanak'Israely an'Andriamanitra ary teto dia zany indray zavatra mitranga teo. Tonga dia mailaka ny olona miteny satria nahita olona nitsangana dia hozy izy efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka endrik'olona. Inona indray no nataony teo? Ary nanarany Barnabasy nataony hoe Jopiter. Tonga dia nahazo anarana zany izy ao lahy teto na Zeus zany, Jopiter zany Zeus ny dika. Ary Paul kosa nataony hoe Mercury, Mercure, Hermesy. Hitanao raha lasa napavamalala tonga dia napetraky ny olona ho Andriamanitra izy ao lahy dia nasiany anarana. Izy no mifidy ny anarany Andriamanitra iakofa. Jopiter, Mercure. Nahazo anarana lasa sampy i Paul sy Barnabasy. Satria ny olona tonga dia eritreritro ohatran'ilay fieritreritry ny olona tany amin'ny Petera sy Jona mba nandinika fotsiny io dia manomboka fanatika. Dia nanomboka hitoky amin'ny Petera sy Jona izy manao an'io. Manomboka niantso amin'ny Petera sy Jona hoe dada na papa na fantatro avy zay fomba fiantso azy. Azo antoka fa raha niteny Petera sy Jona teny izay teneny Petera sy Jona nataon'ireo olona ireo. Mety hozy Petera sy Jona hoe aza manao an'izao tsony nareo fa tsy izay ny marina fa izao tenenina izao. Dia nataony. Fa neny Paul teto lasa lavitra tonga dia nimendrareo anarana. Jopiter izy misy teo Jopiter sy Mercury ny anaranareo manomboka androany nareo ny Andriamanitray. Ary mpisoron'ilay Jopiter teo anoloan'ny tanàna mba mivoaka dia nitondra omby lahy sy voninkazo natao fiangona ho eo ambavary ka nikasa anao fanaty lozy zany raha lasa napavamalala. Tonga ny olona andeha hitondra fanaty ho an'izy ho an'i Jehova hoe ho an'i Jopiter sy Mercury ho an'i Paul sy Barnabasy. Satria naninona? Satria nahinanangana malemy. Tonga amin'izay ny olona ho mora manolo Andriamanitra. Ny zanak'Israely tsy afa-po tamin'ny Andriamanitra tsy nety nirehireny amin'ny Jehova Andriamanitra fa satry ny foana n'olo an'io. Ny lany zanak'Israely an'Andriamanitra dia manome papelika, manome rano dia zay. Ny lany zanak'Israely an'Andriamanitra dia ataony filatsy mahita Andriamanitra. Rehefa mafy ny ady Jehova aiza ianao fa maninona tsy meno anay ianao. Fa rehefa mety ny atao fantaritsika tsara fa noharin'Andriamanitra tamin'izany hoe Jesrona zany ny zanak'Israely le voky natavy dia namelotaka. Raha lasa napavamalala anisan'ny foko tena nanana toetra namparen'Andriamanitra zanak'Israely efa novidinindreo. Dia tetondray vao nanao fahagagana kely i Paul sy Barnabasy dia nitondra omby lahy zareo nitondra voninkazo handeha hanao fety, handeha hanao fanatitra tsy ho an'i Jehova tsony fa hoy izy efa retiny hidiny retondray Andriamanitra, retondray ny ataontsika Andriamanitra. Loza zao zavatra mitranga fa noho narehan' zany Paul hozy izy efa nanena zany Paul sy Barnabasy dia nandritra ny fitafiny izy, nandritra ny fitafiny satria amin'izy ireo loza zany zavatra zany ary mampiditra amin'ny zareo anaty fandrika zany satria izy indray nosoloan'olona ny toeran'Andriamanitra. Zava-doza nge zany raha lasa napavamalala dia nandritra ny fitafiny izy ka nitsarapaka anakeo ampovoan'ny olona hitanao tena mikropaka be reny or zareo ino ty ataonareo nitsarapaka anakeo ampovoan'ny olona dia zao ny teneniny raha ondrino ahoana ny anaovanareo an'izao na jainy mihitsy le olona aloha teto raha ondrino fa nahoana ny ataonareo an'izao olona taka anareo ihany anke zay ary mitory filazantsara aminareo mba iananareo amin'izao zava-poana izao anampina n'Andriamanitra velona izay nanao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny. Mitanjon'ny Paul teto hitarika ny olona hivavaka amin'Andriamanitra
ny anton'ny fahakagana ataon'andriamanitra ny lasana-pahamalala tsy ny atonga atsika hivavaka amin'ny mpanompon'andriamanitra tsy ny atonga itsika iraiky hoe lasa anolo an'andriamanitra amin'le mpanompon'andriamanitra fa nitarika anareo ho anompon'andriamanitra nge ny tanjonay zany ny mahatonga anahako za sarotiny foana betsaka no mitondra-bavaka no mangatabavaka fa io mangatabavaka io a zay manokana aloha de zao a vonahitra an'andriamanitra fa izahay de tena mitondram-bavaka zay de tena manam-ponoana ary zay koa de zay entinay am-bavaka koa de tsy maintsy mahazo valim-bavaka halleloia satria ny finoana mpitondram-bavaka misy ny ambony de ambony rehefa misy fitondrana-bavaka de zao mivaly mivavaka de mahafinaritra aloha misaotra anareo mahay makasitraka ihany koa zany nareo de misaotra an'andriamanitra de misaotra anareo fa tena nampiasain'andriamanitra fa hatreo zay azo mena voninahitra ny tovitovy amin'andriamanitra zany tsy ilainy zany raha lasa nampavimalala misaotra indray mandeha anao mba faly koa zay maheno fitsonao vavolombelonao fa tsy hoe iny am'izay de lasa zay indray ny dadanao na zay indray ny mamanao na zay indray ny ray aman-dreny ara-panahinao de ho asoasoavinao de ho deraderainao tsy mety zany fa mampiditra mpanompon'andriamanitra anaty fandriky zany tsy azo atao mahazo voninahitra mitovitovy amin'andriamanitra zany kosa zany efa tonga atsika ndanateran'andriamanitra ny voninahitra za raha misy fahombiazako anatin'ny ray andro zany tena itsakalina tsy maintsy ateliko am' jesosy iny tsy merika anay iny sady voninahitra tsy natao anahy fa ho atao an'le naniraka halleloia fa teto tena seka nataon'olon'andriamanitra izy raha tsika na amin'no ny fanatitra tsy nanaiky paoly tsy nanaiky barnabasy petera koa tary tena tsy nanaiky ozy izy petera nomeny petera nitsindro-paingotra kely mihitsy zareo tao hoy petera hoe so everinareo fa zay na vitan'izany nareo ohatra mijerana ohatry hoe zay tena rolina be zay tena mahery be nanao an'izany fa tsy fantatrareo fa tsy zay io fa nahoana tomandika anay nareo to herinay na fahamasinay nanaovanay azo hafa mandeha andriamanitra abrahama sy isaka ary jakoba andriamanitra razatsika no nanome voninahitra any jesosy mpanompony na hoe jesosy zany aloha zany tenin'andriamanitra izay natolotra reo sololavo nareo tena tre ampilato lefa nokasainy andeha fa ianareo nandala e masina sy marina ary mpamon'olona ny nangatahnareo lefa hoanareo fa ny tompony aina kosa ny vononareo fa izy natsaka an'andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelony zany zay ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo io ary fantatrareo fa noho ny finoana ny anarany izay azo amin'ny alalany nazahoana fanasana tsara eto masonareo tetikera lasana mpavimalala e ary zany koa no zavatra mahafinaritra ndreariany paoly teto ny olona lasana mpavimalala teo sitrana fantatry le toloreto ny zanak'isy reny de fen'olona mbola boka tao e fen'olona malemy tao e fen'olona mbola mila famonjena tao fa jesosy le mpitondra zany no laviny no laviny e fa neny petera tsy no laviny fa niraisiny fa io nge jesosy lavinao androany io nge aloha raisinay io fa ilainay io a io manasitrana io ny mahatonga fahasambarana eo fiainay aza manontany tena fa maninona ny fiainan'ny olona manao fiainan'ny olona mpivavaka oatra milamina be ka milamina be ny fiainanay jesosy ny lavinareo ny raisinay atao aminay izy zao atao tokantranonay atao ponay ary amin'ny anarany afahanay manao zao zavatra rehetra zao teto zany de zao tsy nentinanay tafiditra tanaty fandrika na i paoly sy barnabasy na petera sy jona ary za koa andro mba mananatra atsika aza mba mifampiditra anaty fandrika zany aza mifampiditra anaty fandrika zany ka ho any amin'ny mpanompon'andriamanitra indray anao ny andory fanatitra ary lasana mpavimala za tena teteny amintsika androany mila mitandritsika am'izao fotoana zao fa ny zava-miseho am'izao fotoana zao a zao ny atao hoe ara-baiboly zao zavatra fanapa-kevitra izy efatra amy rahalahy zao ny atao hoe ara-baiboly zao satria tsy nanaiky nomembonahitra izy fa rehefa mijery ny zavatra mitrangitsika am'izao fotoana zao mahampalahelo sy mahavarina za le andro nijery nisy za tsy teny resaka mpanompon'andriamanitra malagasy a fa andeha jery resaka mpanompon'andriamanitra ny ivelany any tsika avy tsisy malahelo tsisy tezitra fa za nahitan'le mpanompon'andriamanitra ny Afrique du Sud iny a tena osy hoe jesosy a mbola ara-baiboly fa izao zavatra zao fa mifanohatra amin'ny petera sy jona mihitsy taka nytetena izy hoe zako ny tena izy de ny olona koa mahitale izy de tena raha lasana mpavimalala andriamanitra le izy amin'ny olona le mpanompon'andriamanitra nampiasain'andriamanitra de le mpanompon'andriamanitra mo fa misy manao démonstration hitanao zao eto tena boko azy halleloia
tsisy fotombavaka vanina amin'io tsisy hoe mafanandratan'andriamanitra fa fanaovana démonstration ary le démonstration amin'io paster ny tety hafany olona mafinahitra misy mpanompon'andriamanitra anankiray zay mia nitoriteny matetika rehefa nitoriteny izy nitoriteny rehatra be de mitehaka daony olona to de ajano nitoriteny maninonareo izy mitehako manisy zany tehaka zany fa raha ho an'andriamanitra zany mety amiko kosa izy fa raha ho anazy zany a tena tezitra aminareo a marina zany ngera lasina mpavimalala e raha itehaka ianao mitiava ho an'i jesosy raha nika aleloia ianao mitiava mira aleloia ho an'andriamanitra fa am'izao fotoan'izao efa ohatrany tsy zany ny zavatra betsaka amseho a miala vany le mpanompon'andriamanitra tena tsisy oatra anazy takona jesosy zay ny tena maro takona jesosy tsy jesosy tsony mahazo voninahitra fa ny mpanompon'andriamanitra firifirana amin'nivon'ny fiangonana am'izao fotoan'izao le mpanompon'andriamanitra ny totely io baiboly io am'izao fotoan'izao firifirany mpanompon'andriamanitra manova ny zavatra ato anatin'ny baiboly am'izao fotoan'izao fa tsy zay tenen'ny baiboly tsy ny arahany olona am-piangonana fa zay tenen'ny paster zay tenen'le mpanompon'andriamanitra am'izao fotoan'izao misy mpanompon'andriamanitra mavita miteny mihitsy hoe zao a ty aretiny ty a zao hoanina de sitrany io tena zavatra seny hoanina nefa io a tsy asian'andriamanitra hoanina de hoan'ny olona takona ny tenin'andriamanitra fosiny olona hoe efa ity ny andriamanitra tonga lofa eto amintsika efa nomeny olona anarana paster efa nomeny olona anarana i jopitera de i merkory raha lasana bavy-malala za androany tena teteny amintsika androany sitina ny sainao androany fa andreo tsy ara-baiboly le friariahana be eny amintsika mpanompon'andriamanitra rehefa mavita zavatra ndao tsy ara-baiboly zany raha lasana bavy-malala za androany te hisitina tsika mihitsy androany fa ny ara-baiboly de nataon'ny apôstôly tsy nanaiky ry zareo mena voninahitra tsy nanaiky na de mijerena amina fomba fijery hafa fotsiny azo izy petera nareo zany ange ohatra mijerena ohatra mieritrerity nareo hoe zay ny tena navitan'io e fa tsy zahay fa andriamanitra aza milanja zany ianao sady voninahitra satria sitrana ny olona anankiray ny etinao ambavaka aza anaovanao izy sady voninahitra iny raha lasana bavy-malala fa mana terany atongotry ny tompo fa tsy navitan'io fahagagany ianao raha tsy jesosy ny nombanao fitaovana fotsiny a fitaovana ianao halleloia teny avy aminy anarany nanasitrano anao de raha misandritra izy de ohatra izy nisandritra fa tsy ianao fa teto novidina lafo zay zavatra zay a novidina lafo a teto nge raha jerentsika ny tantara ny toy an-tantara i petera sy i paoly sy barnabasy le saika masandratra ho andriamanitra teo a rehefa tsy nanaiky masandratra inona zavatra nitranga le olona mitondra omby sy voninkazo neka andehanao fanatitra teo reny ary nisy tsisy jiosy toka izy a avy tany Antiokia sy Iconium ka nitaona vahoaka ka nitorabato an'ny Paoly hitanao rehefa tsy nentina sandratra Paoly de ny vonoina rehefa tsy nety asolo andriamanitra de nitoraham-bato ary Paoly teto tena ohatra ny maty mihitsy fahafantaran'reto reto tena maty de retiny efa navoaka ny tena tanàna fa avy moa nitsangana ny mpianatra nivavaka teo amin'ny Paoly de nitsangana ohatrany hoe nitsangana tamin'ny maty zany Paoly teto novidiana lafo teto zany ny tokony nifidy zavatra roma zavatsara na nanaiko asandratry Paoly atao andriamanitra de miadana be nanaovana fanatrika toteny na tsy nanaiky an'izay de ny vonoina fa nalohan'ny Paoly ny vonoina nalohan'ny Paoly ny vonoina satria Paoly tsy te hisalotra anaty ny sombotsombony amin'izany anaran'andriamanitra hoe voninahitra ho an'andriamanitra de hoena azy ary za koa teteny aminao androany tsy mendrika atsika zany fa mendrika an'andriamanitra ataovy ny asan'andriamanitra eto mbavaka ny olona sitrano ny marary diovy ny boka fa rehefa misy ny fisandratana avy eo misy ny falimbavaka avereno amin'andriamanitra ny voninahitra aza raisinao anao fa ndrao mahatonga anao anaty fandrika ndrao mahatonga anao hitovitovy amin'andriamanitra ka ho fahavanin'andriamanitra ianao rahalahy de atsaro ny fivavahana amina paster atsaro ny fivavahana io paster mpanompon'andriamanitra atsotsika dada lava dadatsika ny an-danitra raitsika ny an-danitra raha lasina bavy-malala ajao izy atao fitoteny fa raha tsy io mpanompon'andriamanitra io tsy ohatry zao koa ianao fa aza ataona mitovy amin'andriamanitra io aza ataona mitovy amin'andriamanitra io anivelany any ke raha lasina bavy-malala misy fotoana ny mpanompon'andriamanitra am'izao fotoana miteny ary hoan'io bozaka io de hoan'ny olona ny ainga fitaiza moa zany satria nomeny olona anara i jopitera sy merkory nomeny olona anarana am'izay paster jereo ro karazana anarana pastera mivoaka be dehibe reo fa manina tsy ampy ve za aloha mialatsiny e za mialatsiny na misy faly na misy tezitra fa zao andro farany zao
fa maninona misy mitongy anarana ambony be foana amty fanomponan'andriamanitra ty nga tsy ampy anareo rahalahy atsona fotsiny hoe pastera mpanompon'andriamanitra tsotra dia ampy zany a fa ty na ho ataonao izy ny anaranao na ho ataonao izy anovany hery sy miositra any aminao ve zany fa tsy andriamanitra ve ny aminositra anao za zany mialatsiny a fa za malalaka eto zay mahafinaritra ny fandaharanay azo le avoaketo zay tiana rehetra avoaka zay avy amin'ny fanamasina tsy afaky nisy anelingelona anohana an'izany ary neny torinay ny fahamarinana fa tsy ara-baiboly a ny mpanompon'andriamanitra asoasoavina be atao lasa andriamanitra kely a ohatra ny zavatra zay misy am'izao fotoana zay andeha tena hoe any andafy arengany tsy paritako a madagasikara zany zavatra zany fa tsy naraiky izy telo la zao angera lasana mpavomalala jesosy angeny nampianatra an'izany voalohany nosika zay tenin'andriamanitra any matitoko fa sivy any a matitoko faharoa folo aketsika zay tenin'andriamanitra dia am'izay tsika mba mitsahatra izay zavatra zay hatry mampalino an'andriamanitra izay zavatra zay za manokana aloha betsaka ny olona miaraka aminay eto dia andeha atao hoe mba mpitarika kely an zareo zany zay pitarika an'zareo ambavaka mba mpanoro hevitra mpitondra ambavaka fa zay aza mpitovitovina amin'andriamanitra zany tsy mety aminay zany mampiditra anay anaty fandrika zany ary tsy ampahomby anay zay te ahomby zay te ho androsy zay te ho any an-danitra dia azo ataona latsaka anaty fandrika zay azavadika ho andriamanitra zany zay na inona valim-bavaka na ho avy aza ny fotoana ka hanangana ny maty zay aza ampidino anaty fandrika raha ty anay ianao a ampahiresotra zay fa azavadika ho andriamanitra kely zany ozy izy jesosy nge nampianatra zavolohany ndraiky tsika maky tenin'andriamanitra ny amin'ny Matio a toko fa 12 andiny fa 11 zao le teny amin'ny anaran'i Jesosy Matio toko fa 12 a andiny fa 11 nanasitrana lehilahy anankiray zany Jesosy dia any amin'ny andiny fa 15 dia Jesosy nalalaka dia niala teo ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositrany avokoa izy rehetra ne Jesosy zany tsy malemy teo tsara endrika ihany tsy olona tsy natsangana tao amin'ny tanàna anankiray ihany fa zay rehetra mifanena taminy dia nositrany rehefa sitrany reo olo reo dia zao erinao tsara ty tenin' Jesosy ty andiny fa 11 Matio toko fa 12 ary nandrara azy izy ka nanao hoe ary izy tsy anao zay ahafantarana azy raha tsy anabavy-malala nanda Jesosy teto rehefa avy nasitrana zany Jesosy a zao zavatra nefa Jesosy ary zanak'Andriamanitra mba azotsika tsara ve zany hoe Jesosy nge le tena Jesosy le tompo le anarana fanasitranany Jesosy le nirahan'Andriamanitra le zanak'Andriamanitra fa Jesosy namepetra ny olona nefa Jesosy ve aza miteny momba anazy zany re aza miteny hoe za raha tsy mazava tsara amitsika zay teny amin'ny Matio toko fa 5 mbola mazava be zay Matio toko fa 5 andiny fa 30 Matio toko fa 5 andiny fa 30 zao zavatra tranga nisy lehilahy anankiray eny nampahiratiny Jesosy jamba roa lahy fa zao ny zavatra nitranga andiny fa 20 andiny fa 30 dia nahiratra ny masony ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe tandremo mba tsy ho fantatr'olona zao raha lasana mpavomalala Jesosy le tompony asa Jesosy le zanak'Andriamanitra avy any an-danitra midina nasina miteny hoe aza tenenina Jesosy za itsy vavolombelona hoe ianao aza tenenina koa re zako fantatrao ny antony ary androany ty sitina saitsika rehetrarehetra ny fijona vavolombelona dia ilaina amen zary miteny foana isaky fandarana hoe sao dia misy ijona vavolombelona le fijona vavolombelona dia zao sady fijona vavolombelona fa mezanao voninahitra an'Andriamanitra no fampahirezanao ny hafa zay miandro valim-bavaka dia ilaina fijona vavolombelona fa Jesosy teto a tena miteny mihitsy aza mitenynareo satria fantatry Jesosy ngera lasana vavolombelona zavatra tranga ny ariana any fantatrao rehefa nisambolana Jesosy a ny olona rehetrarehetra teo amin'ny tanàna anankiray firenena ray tsy mba misy na dia ray azy tsy mba misy anankiray na dia ray aza nyjoro hoe za tompoko nositranin'io a za tompoko nandeha raha 12 taona fa nikasika an'io a dia sitrana tsy mba nisy anankiray teniteny hoe za tompoko boka za nge hitanareo fa boka tao ny tena marina ny fanohatra amin'izany ny zavatra an'seho nisy vavolombelona mandainga be nitsangana teo nilaza fa nanao blasfémie Jesosy fantatry Jesosy zany fa na inona zany fankalazana natao azy fantany fa orinao tsy maintsy holaviny olona foana izy holaviny olona mpaminany tsy masina tany holaviny olona rehetrarehetra Jesosy re tsy mila publicité vao malaza Jesosy nezahany Romana na notakonana ny momba azy nanakaramana olona mihitsy andainga azy nanakaramana miaramila mihitsy anidiny fasana sy na tombo-kase mba tsy alaza Jesosy fa mahita olona malaza anao Jesosy fenao am'izao fotoana zao
jesosy ke mbola voalaza nandavo teo daholo ny olona malaza izy any tsy nalala Michael Jackson fa izy zao tsy misy malala an'izany tsony e fa jesosy hatramin'ny sidy hatramin'izao de mbola voakilasy olona lehilahy nalaza indrindra eto tany ka tsy ny fanaovanao hoe vo nisy olona resitra jesosy fantatrao jesosy zany a izy nanasitra anazy tsy ilainy zany ozy jesosy aza mitendry fa fantatra fa hoarinao andahana daholo reo olona rehetrrehetrao mafantatrao ny zavatra tena mampalahelo ana raha madika tantaran'i jesosy a zavatra tena mba mampalahelo do itsika maki ten'andriamanitra reny jauna toko fa 9 jesosy raha lasana bamalala nanasitrana olona be deabe na de ataoko tsy resaka afa-tsy le olona tsy omby 5 fotsiny ary andeha atao hoe tsisy ny resahana ny olona rehetra zay sitrana tamin'ny aretina ny rafozandry petera reny olona maty reny narara miaramila ny tevelona reny maty zanaka ny sitrana natsangana tamin'ny maty reny reny boka ny diovina nde tsy resaka ndretsika fa raha tsy resaka afa-tsy le olona tsy omby 5 lehilahy 5 fotsiny tsika miampzaza mambehivavy zay meny jesosy sakafo na de nyray am'reny a tsy mba nijorona fiteny hoe io mpanjakanay fa olona anakiroa akoatrany Maria Magdalena sy ny vehivavy miaraka taminy teo a miaraka tamin'ny petera sy ny mpianatra zay teo amin'io fotoana io zay samy joro teo ambany azo fijaliana olona anakiroa ihany mba nanaiky an' jesosy hoe mpanjakan'i Jesosy olona roa Pilato ny anakiray a de jolahy teo ambony azo fijaliana zany angera lasana bamalala mbany aike fa zanak'Andriamanitra ty lehilahy ty amin'ny Jaona toko fa 9 ary a jesosy efa nanotaniny jesosy nge tsy miteny tsony tao le olona le olona efa tsy miteny rehetra tsony jesosy ianao tokoa fa mimpanjakan'i Jesosy tsy miteny rehetra jesosy a tsy miteny jesosy hoe itsiroko favolobelona aminareo mihitsy a fa za nge retina lasanareo fa mpanjakan'i Jesosy a zany tarihany nisy vehivavy ohatr' zao aiza le vehivavy iny ao hoe zanaka ny tanany tarihany nisy ohatr' zao sy trano tarihany misy tsamo tarihy nisy ohatr' zao tsy miteny tsony jesosy tsisy anto itenenako an'izany voalazanao faly teny ray nomeny any Pilato ianao tokoa zany mpanjakan'i Jesosy voalazanao izy izy satria fantatry jesosy fandadahony olona roalahy nombana naiky Pilato hafa firenena fa voakasika nahitan'i jesosy hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ty lehilahy ty hitanao nataon'ny Pilato mba nanonitra izy nasiny soratra teo ambonin'ny hazo fijaliany jesosy hoe jesosy avy any Nazareta ny amin'ny Jaona toko fa 9 mahita zany te zany ao jesosy avy any Nazareta mpanjakan'i Jesosy ary ny zavatra nataon'ny Pilato mafantatrao nasiny teny anankitelo ohatr'izay teo jesosy avy any Nazareta mpanjakan'i Jesosy nasiny tamin'ny teny romanina tamin'ny teny grika tamin'ny teny hebreo le jolahy anankiray koa mitenina hoe jesosy a tsarovy rehefa tonga ny amin'ny fanjakanao reo satria fantatry io lehilahy zay tsy mbola niona taminy tsy rehefa mifagagana fa tena mpanjaka jesosy jesosy zany raha niteny tamin'irety olo rety aza mitenenina de satria fantatra fa andazy ny olona ozy ny ten'Andriamanitra hoe hoalany zao tontolo zao nareo no ny amin'ny anarako ianao angera lasana bamalala ninninona deradera sy fankalazana ataonao fa nampiasain'Andriamanitra ianao nge tsy maintsy ho lavon'ny olona rehefa ho avy mifanenjehany ka jesosy tena nanao an'izany tsy ilainy jesosy nakalazainy fa jesosy nalaza ho azy na nitezahany olona nytapena Andriamanitra nanaparitaka ny anaran'i jesosy mbola iainantsika hatramin'izao de andaontsika hanao ny zavatra ara-baiboly ny ara-baiboly de zay nataon'i jesosy rehefa jesosy tena aza tenitenenina olona aza kalazainao zany hoe za de aza kalazainy tsy jesosy ary zanak'Andriamanitra tsy nanaiko atao Andriamanitra tsy nanaiko ho tompon'ny olona nisy fotoana jesosy tefa misamborin'ny olona atao iny ho atao mpanjaka fa tsy nanaiky jesosy tsy nanaiky jesosy satria fantany fa Andriamanitra ny mpanjaka za roany a te hisitina antsika tsirairay avy te hisitina antsika tsirairay avy andaontsika tsy handrombaka ny voninahitra Andriamanitra andaontsika tsy handrombaka ny voninahitra Andriamanitra fa andaontsika tena hoe hitentaka amin'ny Petera sy Jaona sy Paoly sy Barnabasy manao hoe aza zahay no menao voninahitra fa ny Andriamanitra zay toriko aminao menao voninahitra androany a te hisitina ny sainao a androany a te hiteny aminao androany ianao a na tsy hitan'ny olona raha zavatra ataonao na tsy avoaka gazety aza ny zavatra zay ho ataonao Andriamanitra mahita an'izany de maherezy ianao de maherezy ianao fa hitan'Andriamanitra io azakazaka ataonao io nare mety mampahely mihitsy misy olona mba miasa zany tsisy mahita malahelo tsika ndrailay olombelona tsika normal zany fa za te hiteny aminao androany raha lasana bamalala aloha Andriamanitra isanatra de ndao tsika etry teo ampiasain'Andriamanitra ve nao
aza mandrobaka voninahitr'andriamanitra ianao sitrany ny olona diovonyboaka atsangano manely de meo an'andriamanitra ny voninahitra za manao antsoavantsika rehetrarehetra zay miaino am'izao fotoana zao tsika pindro aza alefatsika anaty fandrika ny pasteratsika aza alefatsika anaty fandrika ny mpanompon'andriamanitra mitarika atsika ka izy indray no ataontsika ho solon'andriamanitra izy indray no ataontsika ho toteny eo am'ty zavatra rehetrarehetra hoe nininy nataony izy misy ikana lasana vavimalala efa zavatra hita zao hoe tsy ara-baiboly ny tenen'le mpanompon'andriamanitra fa zao fotsiny eo anatin'ny olona zay alean'io de aleako za te teny aminao androany sao de fandrika ho atsika zany sao de fandrika ho atsika zany fa tsy mety tsika mandray voninahitra zay tokony ho an'andriamanitra ka de mahereza ataovy ny asan'andriamanitra andaotsika no asan'andriamanitra andaotsika itory fa mivalisoatsika tsy eny amin'olona tsy eny amin'ny tanan'ny olona ny valisoanao fa ny valisoatsika de ao amin'ny tanan'andriamanitra vavakytsika am'izao fotoana zao mino fa voarainao za amin'ny afatra zany andaotsika andeha ara-baiboly andaotsika tena iaina ara-baiboly andao zay nasain'i jesosy ataotsika andao ataotsika zany okzay ny fanandratantena ozy tenandriamanitra zay te ho lehibe indrindra aminareo ny mpianatra nge te ho lehibe na mitany mihitsy ny mpianatra inona ny secret jesosy fa te ho lehibe zay inona ny atao mba halehibe ozy jesosy zay te ho lehibe aminareo oka izy ho kely manetreteny anao okzay le tena mahamonamonaina raha lasana babalala ny mijery azy amin'ny fotoam-bavaka tsy misy afa-tsy mpanompon'andriamanitra mireare sy miteraterany amin'ny tenany mode ho an'andriamanitra ny vonahitra fa le fietsika tsy zay misy zavatra tia natongavana ka andao vao fitakitsika aloha an'andriamanitra ny voninahitra aza mahaiko ataon'olona andriamanitra zany ianao paoly tsy nanaiky hatramin'ny farany naika niatra hatramin'ny ainy voatorabato fa aloha voatorabato no lasana bavimalala fa torahan'andriamanitra voninkazo tozay tondrahan'olona voninkazo ianao torahan'olona voninkazo ianao tsisy afa-tsy fanasoasoavana anao ny voaka ny ambavan'ny olona fa eo anatrehan'andriamanitra anao alohan'ny bavan'andriamanitra satria mangalatra ny voninahitra ho azy zany roany te ampahiry atsika ndaotsika iainka azo atao matezitra ao zany tenin'andriamanitra zany eto tsy fizarana tenin'andriamanitra matezitra fa fizarana tenin'andriamanitra mba hanitsy atsika rehetrrehetra ary nazay ary ahitsin'zany teny zany fa rehefa zay ndray aloha ny afatry ny fanamasina androany de makataka rahalahy mba hakasika anao ho raisinao amin'ny fifaliana ho raisinao amin'ny fanetretena izany toriteny zany fa mety asoatsika tsirairay avy ny voninahitra de an'andriamanitra de matoky fa mbola eo netondraytsika amin'ny herin'ny androany raha tsy tonga ny amin'nrao lanitra jesosy de manara foana ianao ny akiradio fa mandeha foana mandava taona andro amanalina 4 ora ao anatin'ny 4 ora 7 andro anatin'ny 7 andro ny akiradio izay hitanao misoratra io ariny io misy totely isaky ny adiny telo misy fampaherezana tianao jesosy andaotsika androso andaotsika no asan'andriamanitra andaotsika ifampitatana andaotsika hoan'ny an-danitra voninahitra to an'andriamanitra rery any de manao velomatsika mandra-peona manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy alleloia amen